valonjato sy efatra arivo sy fito alina no hiatrika ny fanadinana baccalauréat manerana ny nosy efa tomombana avokoa ny fanomanana. Hanao fivoriam-be ny eo anivon'ny FTAR handaminan'izy ireo ny fomba fiasa eo amin'ny fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany no isantarantsika ny vaovao amin'ity hariva ity. Tsy azo raisina ny fitoriana napetraka Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa izay kandida filoham-pirenena teny anivon'ny filankevi-panjakana Anosy. Ity fitoriana nataony moa dia mahakasika nylay fiantsoana antsokosoko ny mpifidy an-Datsabato nataon'ny gouvernemanta Tsay Kristin. Nanambara moa ity farany fa tsy azo itokisana intsony ny fitsarana eto Madagasikara. Fanadihadiana hoentin'ny Anjamina Menjanary eo amin'ny sariny Maminirina Razafy Warana. Tsy azo itokisana intsony ny fitsarana malagasy hoe Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa manoloana ilay fitoriana izay napetraka ny teny anivon'ny filankevi-panjakana. No ity farany izay nanambara fa tsy mahefa amin'ny fitsarana ilay raharaha mahakasika ny fiantsona ny mpifidy antsokosoko nataon'ny lehiben'ny gouvernement Tsay Kristin. Araka izany dia tsy azo raisina ny fitoriana. Raha ny hita teny toerana dia tamin'ny 9 ora sy fahefany maraina no efa nanomboka ny fotoam-pitsarana, ny anona ny andaniny sy ny ankilany, ary naharitra ora 3 teo eo izany taorian'izay dia nisitaka ny fitsarana, ary adiny iray taoriana izay no nilazany fa tsy mahefa amin'ny fitsarana ny raharaha izy ireo. Tranga izay mampametra-panontaniana ny mpitoromo izany. Tsy ahivina fa efa indroa ny hempotra ny fitsarana ity raharaha ity, ary androany izany vao tontosy. Nazava tsara raha ohatra ka nahenonao gasy teo nareo dia efa nisy andian'olona nanao annulation-ny 7 novembre ihany koa tena amin'ny ACC. Tarina ry Pety zany président Pety. Nazava tsara teo dia iny valiny ACC hoe tsy azo raisina. Dia tetiny eo tonga an'ilay décret annulation-ny hoe dia lazaina ndray fa hoe tsy azo raisina koa fa hoe izy hitanareo teo fa hoe incompétent izy dia ny mahagaga. Raha incompétent ve dia intelo nakisaka ny fisarana. Matoa izy ny sara dia compétent. Tsy tokony saraina koa izy ohatra incompétent izy. Zay fa aza fandrebreba amin'ny lalàna eto. Na dia sy magistrat aza mba samy nianatra ihany teto. Raha voagne efitorianao saraina dia compétent zany anao. Hoe sy compétent. Nanomboka efa intelo renvoi dia ilazaina androany fa sy compétent. Marary ny fisarana malagasy. Mila amboarina fisarana malagasy. Mampalahelo ny fisara malagasy. Raha izao izy. Ry izao fandeha zavatra zao zany izay ny mahatonga le olo hoe andao asika aloha ivory tsy mahasakana n'Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa tsy ho kandida ho filoham-pirenena nefa ny fanapahana izay navoaka ny teo anivon'ny filankevi-panjakana raha nambarany, saingy izy kosa ny fepetra izay ho raisin'izy ireo aoriana izao raharaha izao. Zay ny mahakasika ny raharaha fitoriana ny gouvernemanta izay nataon'Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa tetsy amin'ny filankevi-panjakana iny, fa hoe tsy amin'ny antenimiran-dolona kosa isika. Ny loholona Andriambalolona Mananjara no isolo-toerana vonjamaika ny filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha Rivo Rakotovao no ny fitazomany moa andraikitra hafa amin'ny maha-filoham-panjakana azy. Tsy miala akory Andriamatoa Rivo Rakotovao fa mbola iverina amin'ny toerana io ihany rehefa misy ny fahalaniny filoham-pirenena vaovao. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonindrina no mitondra ny vaovao. Ny loholona Andriambalolona Mananjara no notendrena vonjimaika ho filohan'ny antenimiran-doholona. Ny firosona amin'ny fifidianana avokoa ny anton'izao lamina rehetra izao, mitoy izany ny fiainam-pirenena araka ny nambaran'Andriamatoa Rivo Rakotovao filoham-panjakana. Ilaina ny fampandehanana ny fiainam-pirenena ahafahan'ny vahoaka mifidy ka ny tombotsoa-pirenena no ambony indrindra amin'izany. Nanao antsoava amin'ireo loholona ny tenany ny ahafahan'izy ireo mandanjalanja ny tokony ho atao manoloana ny fampelezan-kevitra sy ny asa atao nivon'ny antenimera amin'ny firosona amin'ny fivoriana atsoatsy izay andinihana ny teti-bola-panjakana 2022. Nanambara ihany koa izy fa tsy anaiky amin'ny fanakorontanana izay atao eto anivon'ny firenena amin'izao firosona amin'ny fifidianana izao. Dia tsy andefitra mihitsy eo amin'ilay olona izay mieritreritra fa anabotana ny firenena. Zay ny joronay, zay jiron'ny fitondram-panjakana satria tsy tombotsoa amin'ny be sy ny maro zany.
tombotsoan'olombitsy fieritretana fanakotana ny fireneny ity io ny fifidianana efa ho avy eo. Tsy hisy fiovana ny fandaminana ny asa eo anivon'ny anteny Merandoholona raha ny nambara ny filohan'ny anteny Merandoholona Vonjimaiky ary anohy ny asa izay nanankinana azy ny tenany. Anao an'izay asa izay ampitiavana sy ampanetreteny sika mba ho fampandrosotsika Madagasikara ary asa roa ihany no asa indraketako eto dia voalohany ny fanomanana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika amandrom-panjakana azy zany dia tsy maintsy mandray anjara amin'izany fanomanana zany itony androm-panjakana itony amin'ny lafiny maro samihafa na dia tsy mivantana azy. Ny faharoa dia ny fandaniana ireo lalàna maro samihafa ary indrindra ihany koa ny fanaovana ny asa andavanandro eto amin'ity anteny Merandoholona ity izay tsy iza no alaiky tahaka amin'izany fa dia aka mitorevitra sy mitoromampy lalandava avy amin'Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana ny tenako amin'ny mahafilohan ity mahafilohan'ny fanjakana sy amin'ny mahafilohan'ity androm-panjakana ity azy koa izay anao ny asan'ny filohan'ny repoblika. Atao anatin'ireto andehana fanadihadiana ireto kosa dia hanaraka sika ny fihevitr'ireo mpanao politika ny mahakasika ny fametraha-pialany ny filoham-pirenena. Nanaraka ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena tamin'ny fametraha-pialana izay nataony. Anisany niderany izao tontolo izao azy izany fihetsika nataony izany ary anisany mametraka ho zava-dehibe ny demokrasia eto amintsika hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonyindrina. Raha zao tontolo zao misy an'izany tramizao zany filoham-pirenena miala hoe hiatrika fifidianana zany. Ho areren'ny firenentsika zany na ininona ny ilazana azy ara-politika fara-panjakana dia zay. Firenentsika ihany koa nefa tsy afaka hoe satria misy fifidianana dia hidy ao ny firenentsika na tsisy jery ny fitantanana firenena. Misy fitondram-panjakana eto. Fanarahan'ny filoham-pirenenany lalàna iny fotsiny dia efa nanaitra maro ireo mpitondra taty amin'ny continent africaine hoe ohatra manaitra anay ihany koa zany ho takiny olona aminay aty amin'ny fanofanana lalàna. Ho an'ny filohan'ny anteny Merandoholona Vonjimaiky kosa dia nanamarika izy fa fihetsika feno famendrena ihany koa ireny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireny. Mbola tsy nisy maneran-tany ity fihetsika nataon'ny filoham-pirenena ity. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonyindrina hatrany no mitondra ny vaovao. Eto ihany koa dia mamelana aloha raha misaotra n'Andriamatoa filohan'ny repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay tsy maintsy mametra-pialana noho ny mahakandida azy. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy tsiron-kevitra ihany izay avy any aminy ny fampiresahan'izy mirahalahy satria tsara ho fantatsika fa Andriamatoa filoha Hery Rajaonarimampianina dia izy ny filoham-panorona ny antoko hery vaovao ho an'i Madagasikara. Ka izay fahendrena anana amin'ity fitondram-panjakana ity izay fitiava-tanindrazana anana ny mpitondra izay ary indrindra ny fahamendrena izay nataon'Andriamatoa filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina satria dia tokana maneran-tany hatreto izany hoe filohan'ny repoblika ka ilatsaka ho fidiana dia mametra-pialana izany. Mbola tsy nisy maneran-tany izany ary tsy isika rery no niarahaba azy fa niarahaba azy daholo izao tontolo izao indrindra fa ny teo anivon'ny firenena mikambana ary teo anivon'ny vondrona afrikanina sy ireo vondrona maneran-tany rehetrarehetra dia niarahaba ny fahendrena izay nataon'Andriamatoa filohan'ny repoblika nametra-pialana noho ny mahakandida azy. Na ny firenena mikambana na ny vondrona afrikanina na ny vondrona tany mampiasa apahana manontolo ny fiteny frantsay ny francophonie mo dia samy nidera ny fihetsika nasehon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'izay fametrahany fialana izay. Ho Andriamatoa Lanto Rakotomavy kosa dia tsy tokony atao magaga zany satria izay ny voalaza lalam-panorenana ary tsy tokony atao resabe. Ary ity fanadihadiana ity eo amin'ny micro ny Tantely Rabelalana sary ny Tiavana Rakotonyindrina hatrany. Izay voarakitra izany iresaka rehetra ankoatra amin'izay
manodidina an'izay dia azo lazaina hoe faniparan-kevitra na koa amin'ny teny vahiny hoe spéculation satria nisy dia nisy tokoa naniry ny fialany filoha voatselako taonanio ary milaza ankehitriny fa naomby izay fanalala zay dia etzay dia manomafy tsia fanodidina sainy zany fa araka ny voalazana namparenana dia metra-pialana filoha enimpolo andro mialohan'ny dalifidianana zany hoe ray volana ao alohan'ny fampirizan-kevitra enana dia ho anay dia manakisoa indrindra. Eo amin'izay fametraha-pialany ny filoham-pirenena izay ihany dia nanaja ny lalam-panorenana ny filoha Hery Rajaonarimampianina nakasitraka ity fihetsiny ity avokoa moa na ny olon-tsotra na ny mpanao politika eo ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena maro ny araba azy toy ny vondrona afrikanina ny firenena mikambana teo ihany koa ireo avy amin'ny francophonie nanambara ny lehiben'ny faritrana Lamanga Andranto Rakotonanahary fa tsy voatery ny lalàna velively araky ny lazain'olona ny filoham-pirenena azony natao tsara no mety nitady hevitra hafa tsy hametrahany fialana toy ny ataon'ny mpanao politika sasany mandika lalàna fa noho ny fahendren'ny filoham-pirenena dia nametra-pialana izy mba hametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Jenita Soalalaina sy Aja Manantsoa. Zava-dehibe tokoa ny fametrahan'ny filoha am-perinasa Rajaonarimampianina ny fialana iny satria zao raha ny eto Madagasikara aloha dia voalohany angamba zay no nisy filoha nataontsika raha hoe tao anatin'ny lalàna le izy azadiny fa firifiry moa ny lalàna tetiny dinga aminy zava-dehibe zany nanarahany filohany zay hoe araka an'ilay lalàna zay ampiasan'ny ACC zay ary indrindra faharoan'izay nanaiky be dehibe ny afaka mitady ataontsika hoe mihodina an'izay lalàna izay raha filoha afy ary anisany taratsy ny demokrasia zay ary taraky ny fahendrena be dehibe no miteny satria izy voatery tsy voatery maintsy izy afaka mitady hevitra hafa izy raha ny fataontsika amin'ny fataon'ireo mpanao politika hafa dia mety mitady hevitra hafa izy hoe ahoana ny hijanona ary nanana fotoana nanana efa taona izy mijerena an'izany raha izay ny tena tanjona fa zay no tao anatin'ny lalàna dia narahan'ilay zava-dehibe zay na eto Madagasikara fotsiny na eto Afrika ary na erak'izao tontolo zao satria eto amintsika ihany angamba erak'izao tontolo zao misy hoe filoham-pirenasa ilatsaka vidiana dia voatery miala izy vao afaka milatsaka vidiana erak'izao tontolo zao ny filoham-pirenasa rehetra rehefa ilatsaka vidiana dia mbola mijanona eo foana izy manjaka tonga amin'ny fifidianana ary eo moa zany somary manahirana kely an'ilay lalàna eto amintsika hoe rehefa hanao an'ilay passation indray izy amin'ny 25 volana janoary amin'izany fotoana amin'izany rehefa ho tonga ny filoha manaraka eo irina moa mba ho izy ihany parasanatra etsy izy dia mbola izy ndray niverina nanao an'izay passation zay zay no mahatonga anazy hoe somary manahirana ilay lalàna nefa nanahirana ary ilay lalàna tsy nitady ataontsika hoe excuse tamin'izay lalàna nanahirana izay izy fa nanaraka an'ilay lalàna zava-dehibe zay ataoko hoe fanarahana lalàna izay ary angamba atao hoe modely ho antsika mpanao politika rehetra. Nos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatomboka amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny chorale niarana Satan azadiny ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre mpanohana officiel on air radio TV. Hotoizantsika amin'ny fampianarana ny vaovao mety ariva ity ministera manodidina ny fito no hiara hetsika amin'ny fikarakarana ny fanadinana baccalauréat eto amintsika mba izoran'izany ampilaminana moa no antony nandraisana izay fepetra izay sy hialana amin'ny mety tsy ho fahatomombanana hoentitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana mandritra n'izay fanadinana baccalauréat izay. Anjamina Nomenjanary sy Maminirina Razafitsoarana no manao ny fanadihadiana. Misy 247 sy 7 ireo mpiadina baccalauréat amin'ity taona ity ka ny 9 amin'izy ireo no teratany vahiny, 10 no manana fahasembanana, 724 ireo sokajy A1 ary 10 754 kosa ireo sokajy A2
7 sy efajjato sy 3 arivo nisy kajy C ary 80 sy 900 sy 9 arivo sy iray alina nisy kajy D ary 7 sy 700 sy 4 arivo ireo mpiadina eo amin'ny teknika. 12 taona moa ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina ireo raha toa ka 7 taona kosa ny zokiny indrindra. Hatreto dia efa milamina ny fiomanana sy ny fanomanana amin'izay fanadina mpanjakana izay ho ny tompony andraikitra na eo amin'ny lafiny ara-teknika izany na ny ara-materialy ary efa nampitandrina sady ny office du baccalauréat amin'izao fotoana izao fa hoentitra ny sazy miandry n'ireo izay tratra manao osika na ilay antsoina hoe fraude mandritra ny fanadinana ary ho an'ireo mpiadina izay manana olana amin'ny taratasy fiantsoana dia tokony hanantony eny anivon'ny office na eo amin'ny fahatsoany anarana izany na fahaverezan'ny taratasy fiantsoana. Mikasika ny fraude moa efa voalazantsika teo arakaraky cas na tentative na hoe tena hoe fraude tena tratra hoe flagrant délit raha ohatra flagrant délit dia tena voaisitra atao amin'ilay centre ny candidat ary amin'ilay hoe tentative sy mikasika amin'ny fraude dia misy PV ary ho an'ny université n'Antananarivo manokana dia misy ny atao hoe fiakarana any amin'ilay conseil de discipline dia iny mety possible mety misy atranany poursuite judiciaire. Mariana moa fa ny amin'ny tapatapaky ny volana oktobra any hoany no heverina moana ny valin'ity fanadina mpanjakana ity Jean ny fanazavana voaray hatrany. Eo amin'izay fanadinana baccalauréat izay ihany sainga eo amin'ny adina ara-panatanjahantena dia tokony hanantona ny office du baccalauréat eny Ankatso ireo mpiadina izay mbola tsy nahavita ny adina ara-panatanjahantena mandra-pahatonga ny 17 ny volana septambra ho avy izao mba tsy hisiny ny antsoina hoe disqualification amin'izay fanadinana baccalauréat izay ary tokony efa eo ampelantanan'ny mpiadina avokoa moa ny taratasy fiantsoana azy ireo ka ho an'ireo manana olana dia tokony hanantona ny tompony andraikitra fa misokatra foana ny braony office ny baccalauréat eny Ankatso. Anjamina Nomenjanary eo amin'ny sary ny Maminirina Razafy Tsiwarana. Rehefa kaikaiky ohatr'izao ny fanatanterahana ny bac dia tsara averimberina eny foana ireo daty samihafa momba ny fanadinana baccalauréat. Efa vita moa zany tamin'ny voalohany volana septambra ny épreuve ny natation Lumano ary ifarana amin'ny 17 volana septambra ny EPS na ny épreuve pratique d'éducation physique ka ny daty izay efa hainareo tsenjery ihany koa averimberina ny session amin'ny épreuve enseignement général dia manomboka amin'ny alatsinainy volana septambra ary mifarana ny 20 ny volana septambra 20 ka aorianan'io zany ny zoma faraky 20 ny volana septambra dia ho tanterahana ny épreuve EPS. Eo amin'ny pejiny fitaterana kosa amin'ny resaka fiarakaretsaka dia iroso amin'ny fanatsarana ny fitaterana eto andrenivohitra ny fikambanan'ny taxi FTR io moa nambaran'ny filohany Clémence Raharnirina tamin'ity androany ity hanateteraka fivoriam-be izy ireo araka izany ny 17 ny volana septambra ho avy izao etsy amin'ny 15 amin'ny tafina Korondrano tantely Rabely Lalana Tiavina Rakotony Indrina. Mandidina ny 707 ireo taxi eto andrenivohitra anao fivoriam-be noho izany izy ireo andinina irery ihany ny ho avy ny taxi. Fivoriana izay efa fanao isan-taona ity tanterana amin'ny lakamisy ho avy izao ity anomboka amin'ny iray ora etsy amin'ny 15 amin'ny tafina Korondrano. Efa maro ny ezaka nataon'izy ireo nandritra ny 2 taona nijoroany dia ny asa fiarovana ny taxi, ny ady amin'ny homavette, ny ady amin'ny droit de stationnement sy ny droit d'agrément, ny ady amin'ny clandestin izay 10 mahery no tratra tamin'izany ka n'izy malasa teo no farany nanovan'izy ireo izany. Ny resaka ezaka ihany no resahako teo dia ny hoe maro iaho teo ny mbola tsy lafatra. Raha tsy resaka fotsiny amin'ny resaka ady amin'ny clandestin io marina fa manao ny ezaka amin'ny herinay manokana izahay saingy tsapa fa mbola misy ny zavatra be dia be tokony atao azo atao kanefa tsy natao dia zany indrindra no antony ihany koa zany ifampiresahanay miaraka amin'ny taxi rehetra mpikambana amin'io fivoriana io. Ny resaka changement de matériel ny resaka mutation tsy mahalala fa feno kolikoly feno zavatra tsy mandeha araka amin'ny tokony ho izy amin'izany resaka mutation zany ary fitarainana rano voarainay eto anivon'ny birao dia tsy hitanono ny amin'izany olana amin'ny resaka mutation zany. Eo ihany koa ny stationnement ipetrahana iantsonana dia mbola olana be ihany koa ho an'ny
taxi miasa sy mively eto amin'ny tanànan'Antananarivo. Ny ahafahana maharitra amin'izany olana rehetra izany no ifampidinianay sy ifampiresahanay mandritra ny assemblée générale amin'ny lakamisy io. Antony iray izay rosoan'izy ireo amin'ny fivoriam-be ny fanaovan'ny commune Antananarivo renivohitra Bemarena manoloana ny fifampiresahana izay notanterahana tamin'ny volana febroary 2024 izay 4 miantaona. Ny fitakiana nataon'ny FTR tamin'ny droit de stationnement sy ny droit d'agrément izany. Efa nentin'izy ireo tamin'ny fifampidiniana ny olana sy ny vahaolana kanefa eritaona sy tapany aty aoriana dia tsy nisy valiny izany. Zay moa zany le antom-pionana tamin'izany hoe inona le olana. Dia nentina teo tamin'izany fotoana izany reto avy ny olana izay sedrainay taxi ville. Dia nentina ihany koa ny vahaolana satria aty aminay ny vahaolana mahana ny olana io. Saingy rehefa nandeha le fifampiresahana ora enina hoy aho amafisiko tsara mihitsy satria tena matinona mihitsy ary izahay tao anatin'izany fivoriana izany. Rehefa mivoaka tao amin'ny fivoriana nanantena be tena hoe ambony ny fanantenana hoe tena isy ny fanatsarana saingy hoa eritaona sy tapantsika zao aty aoriana dia mbola eo ihany eo. Zara raha aloha soa ihany fa nisy izahay birao mba nanao izay ezaka vitanay amin'ny herinay fa ny hoe ty finiavana avy ampitantana dia tsy misy ary sanay no miteny amin'izany hoe tsy misy tsisy azo sapaitanana pira raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Efa mandeha koa izao ny siusin-dresaka fa hiverina indray ny resaka homavety raha ny ambaran'ny FTR hatrany tamin'ity androany ity 8 eo izany ny toy ny fivoriam-be izay ho ataon'izy ireo. Eo amin'izay resaka fitaterana sy fifamoivoizana izay ihany dia ilana ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana eo amin'ny samy mpampiasa lalana mba isorohana ny loza mety mitranga eo ihany koa ireny fitohanan'ny fiara ireny. Noho izany dia tokony samy hanaraka ny toro lalana avokoa ny mpampiasa lalana rehetra na io mpitondra fiara na ny mpandeha tongotra. Efa misy raha teo ireny takelaka samy hafa ireny izay natao hampahafantarana ny tokony atao rehefa mampiasa izay lalana izay ianao. Randriana tenaina sy avitra lalaina no mitondra ny vaovao. Maro ireo fiara sy moto izay tsy manaraka ireo toro lalana eny an-dalambe ka matetika mahabetsaka ny fitohanan'ny fifamoivoizana izany indrindra eto Antananarivo renivohitra. Ilaina nefa mifanarahana azy ireny mba tsy hisian'ny kaboraraka na ihany koa ny loza tampoka izay mety hitranga. Toy ity tranga hita ety Akorondrano ity izao dia efa misy ny lalana izay natokana efa hiampitahan'ireo mpandeha ka tokony hanajanona fiara avokoa ireo izay sendra izany. Matetika nefa dia tsy manaraka izany fitsipika izany ireto mpamily ireto ka mampanasarotra ireo mpandeha tongotra ary ahina hitera-doza ho azy ireo izany. Raha fahiampitany olona, raha fahita fahiampitany olona tonga dia mijanona ny tôbily hiampitany olona. Anao aloha zany dia tokony atsainy hoe satria ilain'ilay olona zany amin'ny resaka circulation zany dia ilaina aliny hoe hamantarany olona hoe aleha na arina aleha dia tokony atsaina zany re satria raha ohatra hoe misy miampita dia tokony hijanona ny tôbila tsy raha ihany. Ny ohatra hoe zany mpadalo zany na miampita zany tokony hanajany regny koa zany fa tsy hoe miampita bikeny amin'ny arabe eny fa tokony atsaina le tsy ireo fiara ihany fa na ireo mpandeha tongotra aza dia tokony hanaraka ny toromarika eny amin'ireny mpanao ireny. Eo ny fampandrosoana dia miteraka voka-dratsy ny fivavahan'ny toetrandro izay miseho ankehitriny. Anisan'ny miaina ny voka-dratsin'izany moa isika eto Madagasikara ary nisy ny atrikasa androany ny tanterahana tetsy amin'ny Ibis. Atrikasa izy ity izay nivoriana andiniana mahakasika ny fanatsarana ny fiarovana ny zava-maniry vokatra izay fiovavahan'ny toetrandro izay. Jenita Soalalaina sy Haja Manantsoa no mitondra ny vaovao. Vokatra ny fivaovan'ny toetrandro dia manomboka ahitana le bibikely izay misy tonany azy izay mihinana volo-toniny katsaka sy vary eto amintsika. Misy ihany koa ireo aretina azo avy amin'ny fanakalozana ara-barotra ka mijery manokana ny mba hisoroana izany sika eto Madagasikara. Samy natsapa ny mahazava-dehibe ity tetikasa ity ny firenena aty Afrika ka tamin'ity indray mitoraka ity dia betsaka tokoa ireo firenena nandray anjara. Ity tetikasa ity moa dia karakaraina FAO ary toana ny gouvernemanta malagasy. Nisy resaka lava teo mikasika ny soirée légionnaire d'automne heritaona nitrangany io zay taty Afrika heritaona efa tonga ty Madagasikara izy
ary arak'ilay voalaza teo efa miditra makany azia ilay lipo izy io manimba katsaka efa manimba vary any izy ny apeva sy ny namany ka rehefa fampatsino indrindrandrindra dia aingana nisy faritany biby io eto Madagasikara ny faritra farany fantolo voa manokatra any atsimo zany zavoazy hatrany atsimo andrefana ka tonga atraty Bongolava ka raha tsy voatsapo zany zavatra misy raha tsy mandeha tsara ny ady amin'io biby io dia nahoana ny ezaka ataontsika ho fampitomboana ny vokatra dia toy ny tsy ho ampy any izany. Tombony maro no azon'ny Madagasikara amin'ny fandraisana ity atrikasa ity izay miompana amin'ny fanatsarana sy fiarovana ny zavamaniry eto Afrika. Betsaka ireo manam-pahaizana avy any ivelany no tonga eto an-toerana ka ifampizaha ny traikefany amin'ny mpikaroka malagasy. Ny atrikasa toy izao zany dia izarana ny traikefa rehetra. Marina fa convention no atao eto fa raha vita zay convention zay vita daholy ny pitsopitsony rehetra aty amin'ny teknika zany ny ara-teknika dia isy lalàna zay ifehin'ireo ary rahantsika malala ihany koa fa ny lalàna indrindraindrindra miaro sy mamaritra anio resaka fiarovana ny zavaboary zay moa le protection des végétaux sy ny lalàna momban'ny fahasalaman'ny volo io dia anisany tokony hojerena eto Madagasikara. Anisan'ny fialamboly tena ankafizin'ny tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao ny fakana sary ary izay toerana le dia saika ahitana izany fakana sary izany avokoa. Maro moa ny ankizy malagasy no voasarika amin'ity fakana sary ity ka manao fotoana miaraka maromaro sotinina moa ny mety hafantarany rehetra azy. Ary ao ity fanadidina hoentin'ny Anjamina Nomenjanary eo amin'ny sary ny Maminirina Razafy Tsiwarana ity. Samy manana ny andaniny fotoanany avokoa ny rehetra indrindra ireo tanora sy ny ankizy amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Ny fandindianana miaraka amin'ny namana nefa no tena ankafiziny ankamaroan'izy ireo ka misafidy toerana iray dia miaraka maka sary. Ankoatra izay dia maro ihany koa ny misafidy ny hiala kely ny renivohitra miaraka amin'ny fianakaviana. Tsy izay ihany fa ao ihany koa ireo efa manokana fotoana ahafahana mianatra zavatra hafa toy ny tenim-pirenena vahiny sy ny informatika izay tena ilaina moa izany raha amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'izy ireo. Maka sary an'ireto mpandeha akamo reto. Sy zany le ny tanàna dia mahita le tsy haiko hoe efa nisy mpandeha anankiray zany nalaiko sary dia hitan'ny zalaza le sary hoe ohatran'ny eto dia zay no nahatonga anazy hoe ndao miaraka akaminy. Ohatran'ny hoe tsy avany aminay zareo fa avany akasy dia ozy izy ndao any avila indreo izy fa tsy taty foana nataony mantsy fa ohatran'ny tany aminay tany ihany le izy natao dia ozy izy ndao atao eny avila indreo izy. Zao aloha nandanina le vakansa amin'izao mbola tsy dia misy atao bebe. Mbola vao vakansa dia areo aloha manono kely miala voly kely fa le fianarana koa grave be. Maka sary ihany zao nataoko dia manamboatra le izy ao anaty telefôna. Zay ihany zao no tena fatao. Zavatra ataoko zany amin'izao vakansa zao dia juste hoe manalazy fotsiny rehefa vakansa rehefa ohatra tsy mandeha province na ohatr'izany dia aty an-tanàna ihany miaraka amin'ny namany. Tamin'ity aloha tsy nandeha satria mbola manomana baccalauréat le zandriko vavy dia tsy maintsy manampy anazy amin'ny resaka fianarana. Raha ho ana manokana aloha misy zavatra tokony hataova zany hoe amin'ilay fotoana tsy hanaovana anazy zany mba miala voly kely. Amin'izao fotoana izao aloha mbola mianatra fa mba pause kely ny après-midi dia mandehandeha miaraka amin'ny namana fa tsy dia misy fotoana iarahana be firy amin'izareo moa zany dia amin'ity mba malalaka. Le langue intéressé be amiko fa le fotoana ianarana le izy mihitsy zany no misarazara be dia mila fihezana kely fotsiny. Mila fialana voly koa ny saina amin'izay mba tsy mibaty be loatra amin'ilay fianarana. Ny ataony aty zao mba hoe mijerijery an'ilay zavatra Madagasikara hoe tsara le izy. Efa bavy izay aty dia zareo be resaka be dia tianay koa. Manao kory ka manao cours informatique sy français sy anglais satria izany zao no tena ilaina dia izany koa tena ilaina Madagasikara. Ny andry valina BBC indray dia mba miala voly aty Anosy. Tiako hoe fa falehanay matetitetika dia mahafinaritra mijery ny akanton'Antananarivo, mijery télé ohatr'izay.
dia milalao rouleur izay aloha zao ny tena ataoko fialamboly fa mbola miandry valiny dia rehefa ty valy izy zay vao mandeha manao vacances. Samy manana ny fotoana sy ny zavatra ataony andanina ny fialan-tsasatra ny ankizy rehetra. Izay koa no entsika mamarana ny On News tamin'ity talata faraka ambin'ny folo ny volana septambra ity. Misaotra anao naharitra ny jeranay hatramin'ny farany, manome fotoananao rampitso amin'ny 7 ora latsaka fahefany indray. Veloma tompoko.